raha maniry ny ahitantsika fifaliana mandrakariva eo ampanarahantsika izao hevitra manokana na aloha hevitra manokana amin'ity androany ity. Omaly itsika dia nahita aloha hevitra anankiray hoe iza no Andriamanitry ny ankonako. Ary rehefa noresahana tao anatin'izay dia manana tanjona manokana Andriamanitra. Manana tanjona manokana Andriamanitra tamin'ny alalan'ny zanany lahy tokana. Dia voasoratra tao amin'ny Mateo 5:20 izay manao hoe, ary izy namalaka nanao hoe tsy ny raha ianao afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny taranak'Israely. Izay indrindra no fototry ny fampianarana ao anatin'ilay hoe ankonana ho any an-danitra. Satria ilay nofidian'Andriamanitra ireo izay notendren'Andriamanitra manokany amin'ny fanarahana azy sy ny fandovanany lova izay ampanantena iny no manomboka miala amin'Andriamanitra ankehitriny. Ary ireo atao hoe kristianina izay mitonona ho kristianina kanefa toa tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra akory. Ary nahatonga azy naniraka ny Mosesy tamin'ny andron'ny zanak'Israely mba hamonjy an'ireo zanak'Israely ireo. Dia naniraka an'ilay zanan'lahy tokana ihany koa izy hamonjy ny taranaka lavo taty afara izany. Ary havana malala ny amin'ity androany ity dia lohahevitra manokana indray no resahantsika dia hoe fantatry ny ankonako ve ilay boky maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Fantatry ny ankonako ve ilay boky maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay hiatrika izao fotoana manokana izao izay mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny famindramponao mamelà ny elokay. Hatreho ny fotoana ho voninahitra inaranao rery ihany. Meo anay ny fanahinao masina, ampahery anay, hanome anay ny faharetana, azaho anay manatanteraka ny sitraponao. Voninahitra ny eo anao rery, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fantatry ny ankonako ve ilay boky maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Anisan'ny nojeresika teto omaly, reto toko sy andininy reto, zaro amin'ny lalana tokony alehany ny zaza. Dinihonareo ny soratra masina, ary ny fahatelo dia hoe tandremo ny tenanao. Anisan'ny teny mandidy ambaran'ny soratra masina izany, ary bisiky ny fanahy nomena ireo mpanoratra ny boky zaro. Misy matoa zany hoe misy izay hoe zaro dia misy mpanazatra zany. Mpanazatra zany ianao, mpanazatra zany isika, ary iza no zarina ny ankonana. Tsy iza akory fa ilay taranak'Israely, ilay ondry very eo amin'ny Israely no anjarako sy anjaranao. Ahoana ny hanjaranao, hampianaranao an'ireny ondry tady ho very eo amin'ny taranak'Israely ireny. Dinihonareo ny soratra masina, mbola mandidy ihany. Ary milaza amintsika ny tokony hifatoatsika amin'izany soratra masina izany. Ary ny apôstôly Paoly eo amin'ny Timoty 2:4-5 dia niteny hoe tandremo ny tenanao. Ny tenanao sy ny fampianaranao. Ary asainy maharitra amin'izany ianao mba hahatonga anao hanana antoka. Ary rehefa mahazo antoka ianao, ireo miaino anao dia hiara-dalana aminao, ary ho ao anatin'ilay ankonana feno fiadanana miaraka amin'Andriamanitra isika. Ny soratra masina na ny Baiboly, ny tenin'Andriamanitra no hojerentsika amin'ity androany ity, izay manana boky, manana ny tantara tokoa. Raha ny tantara niseho fotsiny sy ny sedra nolalovan'izany boky izany, nolalovan'ny Baiboly, izany tenin'Andriamanitra izany,
dia tsy moramora izany. Raha miohatra amin'ireo karazana boky nandalo setra, nandalo fanenjehana, izay efa tsy hita intsony ankehitriny fa ny baiboly. Raha tamin'ny taona 1920 dia norarana ny laika, miainga avy ao Frantsa ny didy, norarana ny laika tsy hamaky, tsy hanana izany boky izany. Ny taona 1970 dia nahantona ary nidorana UETN Dolet izay namokatra izany boky na ny baiboly izany, nahantona ary nodorana. Ny taona 1990 dia tsy azo natao ny mamaky ny baiboly, tsy nahazahoana lalana. Taloha zany dia indrindra tany Frantsa, mahazo alalana ianao zay vao mahazo mamaky baiboly. Mahazo alalana ianao vao mahazo mitondra baiboly. Ary tamin'ny fiatombohan'ny taonjato faha 1920 ny mpanao lalàna tany Frantsa dia nandrara ny fandikana izany baiboly izany. Ny taonjato faha 17 nenjehina sy nidorana teo ankalamanjana izay rehetra manana baiboly. Zany misedra ny ainan'ireo manana baiboly sy niaraka tamin'ny baiboly, niaraka tamin'Andriamanitra. Ny zava-nisy anefa dia zao, nahitan'izany toe-javatra izany ity manam-pahaizana anankiray Voltaire tamin'ny 1770 dia zao ny teny nambarany hoe tsy ho ela dia tsisy olona ho liana amin'ny baiboly intsony, satria zany ny toe-zavatra mitranga. Afaka 50 taona ozy dia any amin'ny tranom-bakoka sisa no ahitana izany baiboly izany. Taona 420 sika ankehitriny. Inona ny zavatra fantatra momba ny baiboly? Manahoana ny tantaran'ny baiboly? Ny baiboly izay anisan'ny boky be mpamaky indrindra, ary anisan'ireo boky be mpanana indrindra, ary anisan'ny boky hita amin'ireo karazana biblioteka maneran-tany, amin'ny tranom-bakoka maneran-tany, ahitana izany hatrany amin'ny sokajin'olona mahantra indrindra ka hatrany amin'ireo sokajin'olona manan-karena indrindra dia manana baiboly ankehitriny. Feonatrehan'izay nefa inona ny zava-misy? Inona no fahatsarana mety ho hita na ny fijoroana na ny ankonana raha jerena ao anivon'ny ankonana anankiray dia manana baiboly ray isan'olona. Fa inona ny fiantraikan'izany eo anivon'ny ankonana? Be mpanana indrindra, be mpamaky indrindra, misy vokany ve izany? Raha mijery ny tantara teo aloha tsika dia ny antramanaina ary sy ny verin-dalana ireo nanana baiboly sy nenjehina tamin'izany fotoana izany. Ireo nanana baiboly sy nidorana, ireo nanana baiboly sy nivonoana, ireo nanana baiboly sy namaky azy dia sy nitsanga-menatra tamin'ny fananana izany baiboly izany, ary nijoroany ny fahamarinana fantany tamin'izany fotoana izany. Fantany ny ninony, fantany izay inony, ary fantany noaviny eo anatrehan'ilay tenin'Andriamanitra sy teny fikasana izay nomeny Jesosy Kristy. Vitany azy ireny, fa ny asiny ianao ankehitriny ahoana ny fiantraikan'izany baiboly izany, izay ananasika amin'ny fomba sy ny karazany maro. Version elektronika, ny fizika manana boky baiboly taratasy, amin'ny Android, amin'ny telefona manana daholo ny rehetrarehetra. Fa inona ny fiantraikan'izany? Kanefa dia zao, ny baiboly no haniboky maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ny baiboly no haniboky maneho izany fitiavan'Andriamanitra izany. Izao no voalaza ao amin'ny
Isaia 7:15. Isaia 7:15. Maina ny ahitra, malazo ny voniny, fa ny tenin'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ary tena maharitra mandrakizay satria efa taon-jato maro amanjatony no nisiny ny soratra masina ary niseho tamin'ny karazany maro samihafa ny fisiny zany soratra masina izany. Tena hoe mivoatra raha tamin'ny androny tena hoe talobe le izy dia velarana taratasy vita tsy zarizary no nanoratana ny baiboly, fa voatahiry ary ananany ireo ray aman-dreny tamin'izany fotoana zany fahalalana. Dia ny tombony fahalalana sy ny fandrosoana dia karazana baiboly somary ngezangeza. Ny tombony fahalalana dia mahita karazana baiboly hafa indray tsika somary kelikely, efa manomboka mandroso. Fa ankehitriny dia mitombo ny fahalalana ary amin'ny alalan'ny telefona indray ireo appareil maro samihafa no amakiana izany baiboly izany. Ninona toe-javatra nitranga ka nanery sy namodika izany baiboly izany, ny soratra masina sy ny fahamarinana, dia mbola mijoro ny soratra masina ankehitriny. Ary ny tenin'Andriamanitra dia voalaza fa maharitra mandrakizay, ary ny teny fikasana dia tsy mitsoaka. Ho azy ho anao sy ho an'ny taranaka Israely mitady ho very araka ny voalazan'i Jesosy Kristy. Manana didy, manana andraikitra isika izay mpanaradian'i Kristy, manana ny ezaka ngezabe isika ny atao hoe kristianina, hampahafantatra indrindraindrindra eo amin'ny ankonako sy ny ankonanao, mba hisy vokany, mba hisy fiatraikany eo anivon'izany ankonantsika izany, ny fisian'ilay boky marobe dia ilay soratra masina ao anatin'ny tokantranontsika tsirairay avy. Izao no voalazany Matio 7:20-30. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Ny lanitra sy ny tany ho levona fa ny teniko tsy mba ho levona. Maro tokoa ireo nanenjika ary maro ireo nandoro. Aiza nefa izy ireny ankehitriny? Inona no ny hafarany? Fa ny baiboly mbola iainako ary mbola iainanao, ary iainantsika izany fahamarinan'Andriamanitra izany. Ary izany no velabelarina hoe fantatry ny ankonako ve ilay boky maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Andaotsika hanao ezaka, andaotsika hanao dingana, hampahafantatra ny taranaka afara mandimby, ka na ho ela na ho aingana dia hiaina sy hamantatra ary hianoka tanteraka amin'izany soratra masina izany ireo ankonako, ny ankonanao ihany koa. Velon'Andriamanitra ary voalazan'ny soratra masina fa fitiavana izy. Izao ny voalazan'ny Jaona 7:9-20. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahy tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Io fitiavan'Andriamanitra io maharitra. Io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy miala io. Io fitiavan'Andriamanitra io dia tsy mitsoaka io. Malalaka tanteraka isika miaina, mamaky, mianatra, mizara, manaparitaka izany fahamarinana sy ny soratra masina izany. Tsisy mpanenjika, tsisy mpandoro, tsisy mpamono, tsisy migafigafy, fa tena hoe malalaka amin'ny fizarana, amin'ny alalan'ny tambajotra serasera, amin'ny alalan'ny mivantana, amin'ny alalan'ny fampizarana taratasy, malalaka.
fa ny zavatra mahagaga dia arakarak'izay fahalalana izay no toa maika mampitandatsaka lay fomba fijery kristianina ho amin'ny fahalalana ny tena fahamarinana marina. Manana didy aho, manana didy ianao, manana didy isika hizara izany soratra masina izany. Dia zao ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo. Apokalipsy toko voalohany ny andininy fahatelo. Zao no ambarany: sambatra izay mamaky sy miaino ny tenin'ity faminaniana ity, ka mitandrina izay voasoratra ao anatiny, fa atombotra ny andro. Mitady fahasambarana ny olona, mitady fiadanana ny olona, mitady izay zavatra rehetra hasoa sy hasara azy ny olona, fa tsy miantehitra amin'ny teny fikasana, tsy mijery na manome lanja ilay boky izay maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Tiako raha ifampizara amin'izany isika. Tiako raha hanana tombontsoa amin'izany ny ankonantsika, hananana izy ireo ilay fiadanana sy ilay fahasambarana izay nomanin'Andriamanitra ho azy. Ka manomboka androany, ny ankonako sy ny ankonanao dia ankonana mahalala ary miaina tanteraka ao anatin'ilay boky, ilay soratra maneho ny fitiavan'Andriamanitra. Ny voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery ihany, ny fiadanana dia omeny atsika isan'andro isan'andro. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo misaotra anao izay noho ny fitiavana izay nomenao anay. Nomenao fotoana izay hiresahana indray momba ny boky, momba ny teninao, momba ny soratra masina. Meo anay ny fanahinao masina, hahaizanay manao ny sitraponao. Indraindray izay dia mandeha araka ny herinay, mandeha araka ny fahalalanay, mandeha araka ny sitraponay. Hadinonay fa tsy afaka manao na inona izahay raha tsy ny fanahinao no mitari-dalana anay. Ka ho tanteraka aminay ny teny fikasana manao hoe: ary ny fanahiky no ataoko ao anatinareo, hahatonga anareo handeha araka ny sitrapoko. Voninahitra ny eo anao rery ihany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.